Manolotra ny rahaba tompoko. Mbola hitoetrany ny orana tandrifindrahona mety harankotroka indraindray ho an'ny fatra avaratry Madagasikara. Ny fatra atsimo kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha hoan'ny voatany manokana dia andrahona mety mbola isy any jika isina orana tandrifindrahona ho amin'ny anio sy ny rampitso, fa kosa iamaina miandalana izay manomboka amin'ny alahady ho avy izao. Izany hoe ho maina aloha zany isika eto amin'ny voatany mandritra ny fankalazana ny fety. Ny rotsakorana kosa dia mety mbola ho hita taratra foana any amin'iny fatra avaratra sy ny ilany andrefa ny Madagasikara iny. Andao jerena amin'ny antsipriany ary mivilan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso. Azo orana tandrifindrahona ny voamaraina ny morotsiraka ny fatra Sava, Ambatsoa, Sofia ary Boeny. Ny fatra hafa moa dia ifandimben'ny rahona sy ny masoandro raha tombanana ibalika be mihitsy aza ny masoandro any amin'iny fatra atsimony Madagasikara iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia mbola ho maina hatrany aloha any amin'ny fatra atsimony Madagasikara iray manontolo araka nefa natsidika teny am-piandohana dia andrahona mety isy any ny herijika isina orana tandrifindrahona indraindray ho an'ny fatra sasany ato amin'ny voatany. Ny fatra hafa indrindra ho anilany andrefana sy ny fatra avaratra andrefana, ny faritra avaratra ary ny morotsiraka voany atsinanana kosa dia miandrandra orana tandrifindrahona mety arankotroka indraindray. Vinany maripana indray ary dia manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 30 degré ho an'ny voatany, izany hoe iamafana izany isika aloha makany amin'ny farany herinandro. Morotsiraka atsinanana manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Anainka 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana, torak'izay koa ny any Melaky sy ny Antany ny fatry Menabe. Amin'nyvinany toetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia azo orana tandrifindrahona mety harankotroka hatrany any amin'ny fatra avaratra sy avaratra atsinanana, torak'izay koa ny ilany andrefa ny Madagasikara. Ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa hingaby masoandro any amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa fanatrany aloha ho an'ny voatany manodidina eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny voatany, 17 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana sy manodidina ny fatry Melaky. Mety anainka 30 degré mihitsy aza moa izay maripana ambony indrindra izay any amin'ny fatry Betsiboka. Vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy mipasikary dia mijanona maina hatrany aloha ny amin'iny fatra atsimony Madagasikara iny. Ny orana tandrifindrahona kosa dia saika ivangony kokoa any amin'ny fatra avaratra sy ny ilany andrefa ny Madagasikara. Andrahona na andrahona mitsitokotoko indrindra amin'ny fiafarantolakandro na ny alina ho an'ny voatany sy any amin'ny fatry Boeny. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 30 degré ho an'ny voatany, 17 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 17 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia, Betsiboka ary Melaky. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay vety eto Madagasikara dia mirary sahady fety mipasika iherendoza ho antsika rehetrarehetra. Veloma tompoko.